dia falomeravantsika rehetra indray amin'ity arivo ity mpitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andro antsika dia iresaka manokana momba ny vola sy ny harena ary ny fifandraisan'izay amin'ny kristianina. Ny teny izay iangatsika dia ny lioka toko fahaenina ambin'ny folo amin'ny lioka toko fahaenina ambin'ny folo misy tantara anankiray izay ovakiko aloha le izy dia ao anatin'izay no angalantsika lesona. Lioka fahaenina ambin'ny folo ny lioka toko fahaenina ambin'ny folo ny andiny voalohany zao no teny hoe aroy koa Jesosy tamin'ny mpianatra, nisy olona nanankarena anankiray nanana mpitandrina amin'ny fananany ary le iny izy dia nampangainy olona taminy fa mandany ny fananany ary napaka azy izy ka nanao taminy hoe ahoana zao fandrenesako anao zao, mamoany amin'ny fitandremanao ny fananako, mamany amin'ny fitandremanao ny fananako fa tsy mahazo mitandrina ny fananako tsony ianao. Dia ilay mpitandrina ny fananana ozy izy nanao anakapo hoe inona nge no ataoko fa isoron'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany miasa tany tsy tratry ny haiko mangataka mahamenatra fantatro izay ataoko izy mba hisy andray aho ao an-tranony rehefa voahitra amin'ny fitandremana ny fananana. Dia niantso izy rehetra, niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy akao aminy ka nanao tamin'ny voalohany hoe ohatrinona nitrosa ny tompoko aminao. Dia hoy io diloilonjato ny famarana. Dia hoy izy taminy koa raiso ny taratasy ozy izy ary mipetra faingana dia 50 ny soraty. Dia hoy izy tamin'ny anankiray koa ohatrinona nitrosa aminao. Dia hoy izy 20 ny famarana. Dia hoy taminy koa ity raiso ny taratasinao ka 20 ny soraty. Ary ny tompony dera ilay mpitandrina tsy marina satria nanantsaina izy fa ny zanak'izao tontolo izao dia manantsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Ary hoy izay ao aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo any amin'ny fonenina mandrakizay ianareo rehefa lany zany. Ary izay matoky amin'ny kely indrindra dia matoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy matoky amin'ny mamona tsy marina ianareo, iza matoky anareo tena harena? Ary raha tsy izay an'olona ianareo, iza ny anome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho alany, ny anankiray ho tiany ary ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony anareo. Zay no iangatsika amin'ity androany ity hoe io tantara io zany ny angatsika. Mahavariana be io tantara io satria io tantara io zany dia mitantara nisy olona anankiray nitandrina amin'ny fananana mpanan-karena ary rehefa naheno feo le mpanan-karena, naheno feo le mpanan-karena hoe ianao dia ohatrany angalarinao ny fananako, tsy tandremanao tsara ny fananako. Dia niteny izy hoe ataovy ny compte ara ozy izy, ataovy ny compte fa tsy mahazo mitandrina ny fananako tsony ianao. Inona ny zavatra nitranga? Raiso hoe gérant zany le olona na comptable dia ozy izy dia ny zavatra nataony natsony daholo le olona rehetra nanana n'ilay tompony vola. Ary rehefa natsony le olona nanana ny tompony vola dia zao ny zavatra nitranga. Nanontany an'le voalohany izy anana ny tompoko ohatrinona ianao, anana ny tompoko ohatrinona ianao ozy izy. Dia le anankiray ny teny hoe diloilonjato ny famarana ozy izy. Dia zao ny zavatra niteneniny hoe bon soraty ao hoe 50. Dia naka an'le anankiray indray izy anana n'le tompoko ohatrinona ianao. Dia ny anankiray ny teny hoe 20 ny famarana. Dia ozy izy hoe 20 ny soraty. Gestionnaire io olona io, comptable zany, raha atao hoe comptable zany izy. Dia ozy izy ny tompony noho ny avy eo ary ny tompony derilay mpitandrina tsy marina ozy izy satria nanantsaina izy. Raha raisina amin'ny fijery maha olombelona dia ohatran'ny hoe nandainga ilay gérant, nandainga ilay gérant, nandainga ilay comptable. Fa tsy izay nefa n'le izy ry havana, satria raha tena mamaky an'io teny io tsika, raha tena mamaky an'io tsika dia zao ny zavatra hitantsika ao. Nareo siosion-dresaka ilay tompom-bola, ilay tompony ilay tena harena, ilay tompony fananana hoe ianao zany ohatran'ny tsy mitandrina amin'ny fananako ony, noho izany alako tsy tandrina amin'ny fananako tsony ianao. Dia natahotra izy dia niororo izy. Dia zay ny teny hitantsika eo amin'ny lioka fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahatelo hoe inona ny ataoko ozy izy esolon'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany miasa tany ozy izy tsy tatsy ny haiko.
mangataka mahamenatra de nitady hevitra izy ary de nahenany lay trosan'ny tompony rehetra tany amin'ny olona nananany vola nahenany zany. Rehefa mamaky an'io tsika anisan'ny indrindra izy eo amin'ny parabolan Jesosy, anisan'ny passage sarotra indrindra tenenin' Jesosy izy io zany amin'ny parabole zay nomeny. Fa rehefa tena mandinika an'io parabole io tsika de tsotra le izy, tao anatin'ilay mpitandrina tsy marina, tao anatin'ilay gérant tsy marina de tsotra le izy. Important taminy kokoa ny vola no lay tompony, important taminy kokoa le vola no lay tompony, ary le tompony navelany mipetraka ho important. De rehefa izay de nasaonina henany olona nananany vola rehetrarehetra, nasaonina henany le olona nananany vola rehetrarehetra ny trosa zay ananany le tompony. Mahavariny zany le havany. De ny fanontaniana mipetraka de zao, iza raha de andoha any différence io, raiso saratsaina hoe injato ny famarana nananany le tompony, fa ozy izy hoe 10 ny soraty. Varinjato ny famarina nananany le tompony, fa ozy izy hoe 20 ny soraty. Iza ny amen'ny ambiny, iza no amen'ny ambiny, mazava ho azy fa izy izay nigéré anazy, izy izay nigéré an'ilay zavatry ny tompony. Inona ny dikan'izany ry havana? Raha tena mandinika an'izany tsika, mazava be ny dikan'izany. Zany hoe izy ny nandray responsabilité, fantany fahan'ny tompony io, ary raha misy zavatra tsy mety ao anatin'le izy de izy ny endossé an'izay responsabilité zay, izy no namen'ny ambiny. Ary zay no natonga ny tenin'Andriamanitra ozy izy Jesosy te hoe ary ny tompony izy izy nidery lay mpitandrina tsy marina, satria nanantsaina izy fa ny zanak'izao tontolo zao izy de manantsaina kokoa noho ny amin'ny karazany, noho ny amin'ny karazany, noho ny zanaky ny mazava. Aoka ozy izy mamona tsy marina hoe sakaiza mba zay, zay matoky amin'ny kely indrindra de matoky amin'ny be, ary zay marina amin'ny kely indrindra, ary zay tsy marina amin'ny kely indrindra de tsy marina koa amin'ny be. Zavatra anankiroa no nitranga teo. Voalohany indrindra, lasa natokisan'ny tompony izy satria nandossé ny responsabilité, ary lay différence tsy maintsy izy ny andoha azy, mazava ho azy fa tsy maintsy izy ny andoha azy. Fa ny faharo manaraka an'izay ihany koa, lay olona zay nananana trosa de niena ny trosany, ary zay image zay mariky ny fitiavany zay, mariky ny fitiavan'Andriamanitra zay. Azavaintsika moa aorianao inona ny dikan'izay, fa aoriana ao anatin'ity vidéo ty azavaintsika zay hoe inona ny tena dikan'izay, fa mariky lay fitiavan'Andriamanitra zay hoe nananan'Andriamanitra trosa, nananan'olona, nananan'ilay tompom-bola trosa 500 de lasa 50 ny soratana, nananany trosa vary 100 de 20 ny soratana. Rehefa mazava amintsika zay de hiditsika amin'ny hoe raha azontsika zany zay de le toe-po mihitsiny no important teo amin'ilay mpitandrina amin'ny fananana. Important le toe-po satria zao tsy lay volany important taminy, azony natao ny hoe nanilika tany am'le olona nananana trosa, hoe enao ne nananana trosa, enao nananana trosa raha 100 de lazaiko fa 200, satria tsy nisoratra le izy, satria teo zay vao nasaona ny soratana. Azoko natao zany fa saingy tsy zay ny nataony, fa nahenany le trosa tany am'le olona nanana trosa, ary nandossé de responsabilité, izy ny nandray an'le responsabilité. Miteny any amin'ny Timoty any amin'ny Timoty 1:9 ny 10 de zao ny teny any hoe fa ny fitiavambola ozy izy mifototry ny ratsy rehetra, ko ny sasany zay fatrapitady zany de efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alaelobe, nanindrona ny tenany tamin'ny alaelobe. Fitiavambola, Andriamanitra tsy miteny eto hoe ny vola ny fototry ny ratsy rehetra, fa Andriamanitra miteny mazava tsara hoe ny fitiavambola ny fototry ny ratsy rehetra.
misy nuance ngezabe zay mila azotsika tsy ny vola ny fototry ny ratsy fa ny fitiavambola mila mazava zay satria zay le teny ao raha tena azotsika zay teny zay de mila azotsika hoe ny toe-po zany lay toe-po fitiavam-bola no tena olana amin'Andriamanitra fa tsy lay vola akory, tsy ny vola ny olana fa ny toe-po zay feno fitiavam-bola. Inona nefa mahatonga n'lay toe-po ny olona anankiray ho feno fitiavam-bola? Inona no mahatonga ny toe-po io? Tsotra ny antony ry havana, misy fahabangana ao anatintsika olombelona ao, misy zavatra banga ao anatintsika olombelona ao, ary satria misy zavatra banga ao anatintsika olombelona ao de mieritreritra tsika fa ny vola no afaka mameno an'io fahabangana ao anatintsika io, saingy diso hevitra tsika satria mazava be io teny io hoe ny fitiavam-bola ozy izy mifototry ny ratsy rehetra. Ny sasan'izay fatrapitady zany ozy izy de efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny ala elobe. Tadio ry havana fa ny vola, tadio fa ny vola de chiffre izy io, chiffre ny vola. Itsika mahalala tsara fa ny chiffre de infini, zany hoe tsy misy fetra zany ny chiffre. Ka raha ohatra ka lay vola zay chiffre, vola sy harena zay chiffre, io ny tadiavintsika, io ny tiatsika, io ny katsahantsika fatratra, de tadio fa tsy anapahataperana ny fikatsahantsika an'io satria ny chiffre de infini, ny vola de infini. Mazava ho azy zany fa raha io ny katsahantsika dia tsy eto voko vola na ovinana ovinitsika, tsy ety anana fahononantena ao anatin'le izy na ovinana ovinitsika. Ary zay ny tena problème an'Andriamanitra satria misy anankiray ny vola de infini fa Andriamanitra koa de infini. Ary eo ny olana satria lasa tena fahavalon'Andriamanitra ny vola satria samy tsy manam-pahataperana reo. Ny vola sy harena tsy manam-pahataperana, tsisy hoe efa tena manan-karena be fa manan-karena mbola te anan-karena foana satria tsy manam-pahataperana io. Andriamanitra koa tsy manam-pahataperana ary tena fahavalon'Andriamanitra io fitiavam-bola io. Manome fahasambarana ve nefa ny vola, manome fiadanana ve ny vola? Ny olana de zao ry havana, ho atsika tadio tsara fa be de be ny mpanan-karena, be de be ny mpanan-karena, fa saingy zao ny olona mmpanan-karena dia mitaitaina isan'andro izy, sao de miena le compte en banque, mitaitaina isan'andro izy, sao de sanatria misy manafika. Ary de zao ny olana, lasa ny alika ny atokisana, lasa ny gardien ny atokisana, lasa ny société privé manao gardiennage ny atokisana satria lasa manompo vola, satria lasa manompo vola. Ary ao anatin'izay fanompoana n'le vola zay satria mitaintaina lava hoe miakatra ve ny harenako, mitombo ve ny harenako satria mitaintaina lava de lasa miteraka aretina ao anatin'ny tena le izy. De raha isaran-tsaina fa olona mpanan-karena fa rehefa isakafo amin'ny hariva ohatra na isakafo amin'ny atoandro de misy pile be de be karazany eo akaiky eo, pile fitazomana ny tosidra, pile mba hampakalma, pile isan-karazany, fanafody isan-karazany. Zany hoe vola de mampitaitaina an'izay manana azy, mampitaitaina, mampiorora an'izay manana azy. Manome fahasambarana ve zany? Tsy manome fahasambarana zany, tsy manome fahasambarana zany. Fa inarany lay tena harena, satria io ny tena mila fantatritsika hoe inona lay tena harena, inona le tena harena. Ny tena harena de izay tenenin' Jesosy ao Matthieu 5:7, Matthieu 5:7, zao ny teny ao hoe katsao aloha izy ny fanjakako sy ny fahamarinako de anampy anareo zany rehetrarehetra zany.
ka tsaho aloha mifanjakako sy ny fahamarinako de anampy anareo zany rehetrarehetra zany matiotoko fahenina ny andininy fahatelo amby telopolo. Inona ny dikan'izany? Lay tena harena zany aloha mila azotsika tsara fa ny tena harena de tsy misy afa-tsy lay tompon'ny harena. Iza le tompon'ny harena? Andriamanitra. Fa azy izao tontolo zao sy zay rehetra eo aminy, azy ny tany sy zay rehetra eo aminy ozy izy. Andriamanitra tsy namorona vola, isika olombelona namorona vola. Io vola io de entintsika andrefesana fotsiny ny abean'ny zavatra eo ampelantanantsika. Andriamanitra tsy mba namorona n'io vola io mihitsy. Fa Andriamanitra ny tena harena de izo ny tena harena. Ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana de anampy anao zany rehetrarehetra zany. Inona dikan'izany ry havana? Ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Zany hoe rehefa tena anananao zany le fanjakan'Andriamanitra de anampy anao zany rehetrarehetra zany, zany hoe gado ny ambiny rehetrarehetra. Rehefa anananao lay tena harena, le tena harena ho fa tsy harena saritsariny, satria ny vola makarena raha azontsika teo tsy manome fahasambarana, tsy manome fiadanana. Mety ilaina izy, za tsy miteny mihitsy hatreto hoe tsy ilaina ny vola sy ny harena, teny ilaina ny vola sy ny harena, fa saingy tsy manome fiadanana izy ary tsy manome fahasambarana izy. Fa inona aloha zany le tena harena izay manome fiadanana, manome fahasambarana ary mameno n'lay fahabangana ao anatinao, satria ny antony mahatonga ny olona le mitady vola sy harena misy fahabangana ao anatiny, misy banga ao anatiny. De mieritreritra izy hoe rehefa feno bangy io dia sambatra, rehefa feno bangy io de miadana. Inona le fahabangana ao anatiny? Ny fahabangana ao anatiny de fahabangana fitiavana. De mieritreritra izy fa rehefa manambola, rehefa manan-karena de mba tian'ny olona, de mba jeren'ny olona convenablement, de ajain'ny olona, dia ozy izy ny teny malagasy hoe ny vola ny maranga, saingy diso zany. Satria mieritreritra ianao ny teny malagasy koa de miteny hoe ny omby mahiony tsy le lafin'ny namany. Ary zay toetsaina zay nefa ny tsy toetsaina kristianina. Satria ny antony tsotra, itsika zany mieritreritra fa rehefa manambola, manana harena, de lasa ho aton'ny olona. De le olona manatona anao, le olona mila zavatra any aminao, le anao le manao zavatra kely, le manao soa kely sy ny zavatra ohatran'izany iny ny eritreretin'ny olona fahamenona le fahabangana fitiavana, le fahabangana ao anatiny. Fa saingy diso, satria araka ny tenegniko teo mitaitaina izy, matahotra izy, lasa miteraka aretiny ao aminy arany rehefa manambola ny olona, satria mieritreritra izy hoe sao de mena ny volako, sao de ritra ny volako, ahoana raha tapitra ny vola eo ampelantanako, ahoana ny rovako ny timba tsy ena, lasa mitaitaina. Fa inona le tena harena le tsy mampitaitaina? Inona le tena harena tsy mampitaitaina? Satria ny ten'Andriamanitra de miteny hoe any am'izay misy ny harenanao ozy izy, any ny fonao, aza miary harena ozy izy ho anareo etỳ tany zay misy kalalao sy arafesina manimba, fa miary harena ho anareo izy any an-danitra. Satria zao ry avy mitady io tsara, fa ny vola araka ny teneniko teo de chiffre infini. Io vola io mety midina, io chiffre io mety midina, mety miakatra, mety vetivety ianao miakatra ambony, mety vetivety ianao mianjera amin'ny tany, satria tsy maharitra. Satria tsy maharitra, ary rehefa tsy maharitra le izy de mampitaitaina, mampiasa saina, mampiasa aloha. Fa inona le tena harena zay maharitra mandrakizay? Satria ny olana de izao, rehefa tsy ananan'ny olona aloha io harena maharitra mandrakizay io, de ninninona vola sy harena eo ampelantanany de mandalo fotsiny zany. Tadio ry havana fa zavatra anankiray no mitady vola makarena, zavatra anankiray no mitady vola, fa zavatra anankiray no mitazona ny vola mba hijanony eo aminao. Ary eo ny olana be eo. Mety za tsy miteny hoe mora no mitady vola, mafy no mitady vola, ary mety ho azonao ny vola. Fa rehefa azonao ny vola, mbola fanontaniana ngezabe anankiray ny hoe ahoana ny hitazonanao io vola io, hijanony eo aminao. Ary rehefa ohatra nefa ka izay ny asanao saina de tsy maintsy harary ianao, tsy maintsy hitaitaina ianao, tsy maintsy hitebiteby ianao, tsy maintsy hororo ianao, tsy maintsy hiasa saina ianao, de miteraka eo ny aretina. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ozy izy de anampy anareo zany rehetrarehetra zany. Ohatrany ahoana zany? Ohatrany ahoana zany hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana? Ohatrany ahoana zany fanjakan'Andriamanitra zany? Misy fahabangana ao anatintsika ao, misy fahabangana ao anatintsika ao, te ho hitan'ny olona, te ho tian'ny olona, te mba ho derain'ny olona sy ny zavatra isan-karazany ohatran'izany, satria misy banga ao anatintsika ao.
mieritreritsika fa rehefa misy vola de mba mety ho tiany olona, mba mety ho aton'ny olona, mba mety ho ajain'ny olona, mety satria rangah ny vola ozy izy ny teny malagasy ny maharangah, de rehefa manambola de tena rangah. Fa saingy zao tady tsara ry havana fa miovaova io, fa ny tena harena tsara indrindra de lay Jesosy Kristy. Ohatra ny ahoana zany Jesosy Kristy zany? Voalohany indrindra ry havana misy fahabangahanao anatintsika. Jesosy Kristy nefa tonga hitady sy hamonjy ny very arameno an'io fahabangana ao anatinao io, misy banga ao anatinao, mila manaiky an'izay ianao, zay no mahatonga anao miasa saina mitady vola. Marina mety hoe amelombady aman-janaka, fa ho an'ny olona efa tena manambola tsy ny amelombady aman-janaka tsy ny problème, fa mba ho rangah, mba ho derain'ny olona, mba ho ajain'ny olona, izay ny lasa tena tanjona rehefa tena manambola ny olona. De izao nefa nitady dio ry havana, io banga ao anatinao io tsy misy mahafeno an'io afa-tsy lay tena harena, lay tompon'ny harena Jesosy Kristy zany. Io lay tena harena. Ahoana no anananao an'io tena harena io? De tsotra le izy ry havana, tonga Jesosy Kristy mba hamela ny heloka ao rehetra, tonga Jesosy Kristy mba hamela ny heloka ao rehetra. Taloha ankehitriny aro avy mba ho vita fihavanana am'lay tena harena ianao, da ilay Andriamanitra mpamorona zao tontolo zao zay tompon'ny harena rehetra, tonga izy mba ho vita fihavanana aminy ianao. Zay ny zavatra voalohany indrindra aloha. Voavela ny elokao taloha ankehitriny aro avy ary lasa vita fihavanana am'lay tena harena ianao, lasa vita fihavanana aminy ianao. Faharoa manaraka an'izay, nomboana niaraka tamin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana lay ianao taloha. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe voaombo niaraka tamin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana, zay any Kristy Jesosy de efa nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fitiavambola de filana, voaombo teo amin'ny hazo fijaliana lay zafeny fitiavambola teo aloha, voaombo niaraka tamin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana, voaombo niaraka tamin'ilay tena harena teo amin'ny hazo fijaliana, iza lay mpikatsaka harena, lasa voaombo teo amin'ny Kristy ilay tena harena, voaombo niaraka taminy teo ary ny fahatelo na nitsangana tamin'ny maty Kristy resy ny filana rehetra atao anatiko, ny filana harena, ny filana dera, ny filana sitraka isan-karazany resy zany. Ary ny tena farany indrindra ary tena ngeza indrindra de zao, niakatra Jesosy Kristy ary nidina izy tamin'ny alalan'ny fanahy masina ary de velona atao anatiko izy. Kristy velona ao anaty, le tena harena ny lasa velona ao anatinao, lay tena harena, lay tsy voavidim-bola ny lasa velona ao anatinao, lay tompon'ny harena rehetra, izy ny tompon'ny harena rehetra, izy ny lasa velona ao anatinao. Ka tsaolo ny fanjakako sy ny fahamarinako de hanampy anao zany rehetrarehetra zany, zany hoe le tena harena ny lasa atao anatiko. Ka inona moa ny ilako? An'izay aminy ilaiko le ambiny, tsy diso zany. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ka tsaolo ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anao zany rehetrarehetra zany. Ka tsaolo lay tena harena, lay Kristy lay tena harena, fa rehefa tena velona ao anatinao le tena harena de kado ny ambiny rehetrarehetra, ny fahasalamana, ny vola, ny harena, ny fiadanana, ny fitsarana, kado avokoa zany rehetrarehetra zany. Fa rehefa tena velona ao anatinao le tena harena de manomboka eo, ary zao ny tena mila azontsika, manomboka eo de mivoaka eo amintsika ny vokatry ny fanahy. Ao amin'ny Galatiana 5:5 de zao ny teny ao, fa ny vokatry ny fanahy ozy izy de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahononantena. Ho jerentsika ny Galatiana 5:5, fa ny vokatry ny fanahy, 2:20 fa ny vokatry ny fanahy kosa izy de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirampanahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Io fahononam-po io ry havana manomboka eo am'izay. Fahononam-po, fahononantena, maîtrise de soi, tempérance zany izy amin'ny teny frantsay. Zany hoe lasa manomboka manana fahononantena ianao rehefa anananao lay tena harena, anananao le tena harena de manomboka lasa manana fahononantena ianao. Zany hoe tsy manompo an'lay harena copie, lay harena fosika, lay vola mankarena eto am'izao tontolo zao ianao, fa lasa lay tena harena mivelona ao anatinao. Ary le tena harena nefa tadio tsara fa lay tena harena ny tompon'ny harena rehetrarehetra,
lay tena harena ny tompon'ny harena rehetrarehetra. Jesosy Kristy ilay tena harena no tompon'ny harena rehetrarehetra. Ary manomboka eo rehefa tena ananantsika ilay tena harena de ananantsika io fahononam-po io. Mety manantsika misaorany tompo, tsy manany ianao, eto am' Jesosy aloha le temponao, eto am' Jesosy aloha le temponao. Ao am' Jesosy ry havana tsisy mahantra zany, ary tsy misy olona tia voly zany koa nefany. Tsy évangile zany hoe évangile de la prospérité na évangile de la pauvreté, samy diso zany. Ao amin'Andriamanitra tsy nataon'Andriamanitra ho mpanan-karembe ianao, satria ianao tsy nataon'Andriamanitra hanangona reny eto am'izao tontolo zao, fa nefa koa ianao tsy nataon'Andriamanitra hantra. Fa ao aminao ozy izy Paoly hoe mahay voky aho ozy izy de mahay nona, mahay misy aho, mahay tsy misy aho, mahay ory aho, mahay manambe aho ozy izy, mahay ny zavatra rehetra aho am'ilay mampahery aho. Araky ny teneniko foany za manokana afaka mahay misakafo any amin'ny lavarangana lehibe ohatra, zany anisan'ny restaurant lehibe eto Antananarivo, fa tsy problemako mihinana sakafo eny amin'ny sanatry manambany tsy problemako mihinana sakafo ohatra eny amin'ny loks na eny amin'ny rakaly eny Antananareny, tsy sanatry manambany, tsy ratsy zany akory, fa tsy problemako zany. Mahay voky aho, mahay nona, mahay manambe aho, mahay tsy misy aho, zany ny ao am' Kristy. Fa ianao rehefa tena fitiavambola ny ao anatinao, tsy mahay zany tsy misy zany ianao, tsy mahay zany tsy misy zany ianao, satria ny anana ihany, ny ampitombo ihany, zay ny ao anatinao, lasa zay ny toe-po manosika anao. Tadio ara raivana fa izao itsika ary zao ny tena olana, ny olona rehefa tena andevoziny voly ka tafiditra izy ao anaty kristianisma de lasa fanamarina tena ny kristianisma. Ary eo ny tena zavatra mampalahelo satria zao ao malakitoko fahatelo ny andinin'ny fahafolo iresaka tsika momba ny Fahafolonkarena sy ny Fanatitra isan-karazany. Malakitoko fahafolo ny andinin'ny malakitoko fahatelo ny andinin'ny fahafolo, malakitoko fahatelo ny andinin'ny fahafolo, zao ny zavatra teneniny ao. Ary tadiny efa fanekena taloha izy io, entonareo ny Fahafolonkarena rehetra ozy izy ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao trano Jehovah tombony maro mba raha tsy hovoako ny varavaran'ny lanitro anareo ka ampidinako fitahinany manana ampoampo anareo. Io lalàna io, satria lalàna izy io Fahafolonkarena, de lalàna atao amin'ny fanekena taloha, zany hoe manome ianao de mahazo, manao ianao de mandray, zay omenao no raisinao. De problème be izy io satria zao rehefa manana omeny ianao de manana omeny ianao de afaka manome ianao de mba mandray ianao, fa amin'ny fotoana ianao tsy manan-komeny de tady fa tsisy nenenina raisinao zany eo. Tsy zany Andriamanitra ry havana. Andriamanitra tsy domoko tapany de mandoherany. Naseho an'Andriamanitra io teny io lalàna io mba ahitany hoe raha io ny teheranareo ne de vizaky nareo satria ianareo ne tsy manana foany, tsy hoe anana foany ianareo ka hoe mandoa de rehefa avy eo andray. Tsia, raha izay ny lalàna de zay mpanan-karena zany no tena manana indrindra, satria raha manana 10 miliara de azo 1 miliara, de ny olona tsy manana fa tsy 100 000 francs zany de tsy andray fa tsy 10 000 francs izy. Juste avy Andriamanitra am'zany, juste avy Andriamanitra am'zany. Fa maninona ianao manana 10 miliara tsy maintsy omena 1 miliara, de le olona manana 1 million 100 000 francs fotsiny ohatra ny azy. Tsy juste Andriamanitra raha izany. Fa tadio ry havana, fa tadio tsara, fa Andriamanitra tsy domoko tapany andoherany. Ao amin'Andriamanitra tsy hoe manomea mba azo, fa efa voatara, efa manana de manome malalaka, manome malalaka. Mbola resaka tsika rehefa veno hoe io vola eo sy fananana eo am-pelantananao io tadioany fa tsy anao tsy anao izy io tsy anao io, fa an'Andriamanitra io satria azo ny tany sy izay rehetra eo aminy. Mbola resaka an'izay rehefa aveo lalindalina kokoa, fa eto fotsiny aloha ny zavatra tena tiako tsindrina de izao, tadio fa Andriamanitra tsy domoko tapany de andoherany. Andriamanitra tsy ohatran'izany hoe manomea de mba azo fa ny an'Andriamanitra de izao. Andriamanitra ozy izy tia an'izay manome malalaka ozy izy atondory amin'ny fo zay anananao. Tadio lavana fa tahaka n'ilay vehivavy manano tena ao amin'ny Lioka 2:20 ny andinin'ny 4, lay vehivavy manano tena ao amin'ny Lioka
lioka faraky amby roapolo andininy faefatra inona ny zavatra nitranga teo mipetraka teo tao amin'ny sinagogy jesosy ary rehefa mipetraka teo amin'ny sinagogy de mipetraka teo amin'ny fantatsahan-drakitra plutôt jesosy rehefa mipetraka teo jesosy de nijereny jesosy ny olona rehetrarehetra zay nandrotsaka fanatitra teo ary jesosy ozy izy nanompo maso ny masony nahita amin'ny mpanan-karena mandatsa-drakitra tao amin'ny fandatsahan-drakitra ary nahita mpitondra tena malelo anankiray nandatsaka farantsakely roa teo izy de hoy izy lazaiko aminareo marina tokoa izy fa io mpitondra tena malaelo izy izy nandatsaka be noho izy rehetra fa reo rehetra eo izy de noho ny aben'ny fananany nandatsahany tao amin'ny rakitra fa izy kosa ozy izy tamin'ny fahantrany nandatsahany fivelomany rehetra izay nananany raha isoatra tsy anany zany ny alavanitra mpanan-karena rehetrarehetra midiovina tsara tsy haiko tsy maninona 25 000 tsy maninona efa misy 100 000 zao midiovina tsara ny 100 000 le 100 000 madio ny narotsaka izy nefa manana 10 milliard fa tonga teo le mahantra rehefa tonga teo le mahantra inona ny natolony tsisy afa tsy nanana fa tsy 5 000 francs izy ary ny 5 000 francs iny narotsany tao daholo ny toe-pony izy no mariny eo anatrehan'Andriamanitra ny toe-pony izy mariny eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'izay le nandrotsaka 100 000 francs olona manana 10 milliard ve sa ilay nandrotsaka 25 000 francs ary tsy manana nefa izy afa-tsy iny vola iny sisa iny sisany nananany ozy izy jesosy hoe fa io mpitondra tena malaelo izy izy nandatsaka be no izy rehetra fa ireo rehetra eo de tamin'ny aben'ny fananany nandatsahany ianao metrehtra hoe manana be de mba hanome be eo an'Andriamanitra zany fa izy ny fivelomany rehetra ny amin'ny rehetrarehetra ny natolony satria fantany fa tsisy anazy io tsisy anazy io na ny kely ary ny amin'ny rehetrarehetra ny natolony ny harena sy ny fananany rehetra satria tao aminy le tena harena tao aminy lay tena harena ryavana tadio tsara fa ilaina ny vola sy ny harena ilaina io raha isoko ohatra fotsiny zao ilaina ny vola sy ny harena satria nahoana ataoko ahoana ny toreto raha tsy manambola handoavana connexion internet afaka hitory ataoko ahoana ny toreto raha tsy misy materiel la azoko mitory ny filazantsara tsy afaka manao an'izany raha tsy omen'Andriamanitra moyen raha tsy omeny moyen ataoko ahoana ny andeha hitory anantanteraka ny baikony Jesosy Kristy mandehana mitory filazantsara amin'ny firenena rehetra andehana ozy izy mitory filazantsara amin'ny firenena rehetra ataoko ahoana ny andeha hitory amin'izany raha tsy omeny Kristy moyen raha tsy omeny ana le moyen fa saingy zao ny toe-poko ve mahazaka an'le moyen omen'Andriamanitra ary eo le olana ny toe-poko ve mitodika any amin'ny vola mitodika ao amin'ilay tena harena de Jesosy Kristy zany aiza no mitodika amin'ny toe-poko aiza no mameno ahy ny fitiavambola ve ny mameno ahy sa ny fitiavan'i Kristy iza no mameno ahy fa miankina am'izay mameno ahy tsy maintsy hitarika ozy izy ny tenin'Andriamanitra tadio tsara fa any am'izay misy ny harenao any misy ny fonao aiza no misy ny foko ao am'ilay vola sy ny harena ve sa ao am'ilay Jesosy Kristy zay namonjy ahy namela ny heloko ka nanala iala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga aiza no misy ny foko aiza no misy ny harenako anjarantsika mamaly an'izay fanontanian'izay tadio ryavana fa izao ilaina ny vola ilaina lay vola ilaina lay moyen fa saingy izy tompony moyen manome anao anazy tsy anao io fa izy lay tena harena lay tompon'ny harena zay le averiko teo foana izy no manome an'le harena lay vola eo ampelantananao izy mametraka an'izany eo ampelantananao tadio foana fa ny tena toe-po rehefa tena zanak'Andriamanitra tsika tsy anahy io any Jesosy io any amin'ny asan'ny apôstôly de miresaka ny apôtra hoe ary ny fananana ozy izy de nitambaran'izy rehetra ary ozy izy ary de nizaraina zany eny ny apôtra zany hoe samy tsisy tompony fa ny fampizarana le izy inona ny dikan'izany toe-po zany tsy anahy io fa hitambarana toe-po mety tsy ho vitatsika ny avy am'izao fotoana zao zany hoe andao anao communauté de atambatra hoe fananana mety tsy ho vita zany fa saingy zao le toe-po kosa ianao ve mieritreritra fa anao io fa raha mbola mieritreritra ianao fa anao io
de mbola lay tena harena zany ny ataonao anjorom-bala, satria ilay tena harena ny tompony io zavatra rehetrarehetra eo am-pelatananao io. Zava-poana ozy izy ny sasaran'ny olona tadiova, zava-poana ny sasaranao, miasa foana amin'ny mpanao trano raha tsy Jehovah manao azy. Zava-poana ny zavatra eo am-pelatananao raha tsy Andriamanitra ny nanome anao ny zavatra io, nanome anao ny vola sy ny harena eo am-pelatananao izy ny nanome anao. Fa ny toe-ponao kosa ve tena izy ve ilay tena harena ho aminao? Sao ry havana, tadio tsara fa rehefa tena hanananao zay vokatra ny fanahy zay, de lasa izy ny velona ao anatinao, ary izy velona ao anatinao mamokatra fahononantena eo aminao. Tsy possible ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Luka 4:20 vakitsika teo hoe zay matoky amin'ny kely ozy, zay matoky amin'ny kely ozy izy de matoky amin'ny be. Atao ahoana ozy izy ny raha tsy marina amin'ny kely ianareo de ahoana ozy izy ny atokisanareo, raha tsy marina amin'ny harena tsy marina ianareo, amin'ny mamona tsy marina, ahoana ny atokisana anareo amin'ny tena harena, ahoana ny atokisana anareo amin'ny tena harena raha tsy matoky amin'ny harena tsy marina ianareo? Tadio ry havana fa izao, Andriamanitra mijery ny toe-potsika, tsy afaka hametraka lay vola maka-harena eo am-pelatananao Andriamanitra hiasany amin'ny alalanao raha tsy matoky aloha ianao, raha tsy iainanao le tena hoe velona ao anatinao izy tena harena, izy lay tena harena velona ao anatinao, iainanao, hanananao, ary matoky azy ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra, matoky amin'ny tena harena, matoky azy ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ahoana ny atokisanao an'izay resa-bola raha ohatra ka ianao raha tsy matoky an' Jesosy Kristy? Ny volany miovaova, ny vola miovaova isan'andro miovaova io, miovaova chiffre araky ny teneniko teo, miakatra midina, jereo ny devise, miakatra androany midina rapitso. Ahoana ny atokisanao an'lay ahoana ny atokisananao am'lay mamona tsy marina raha le tena harena lay tsy miova ary tsy atokisanao? Ahoana raha tena Kristy mivelona ao anatinao? De manomboka eo kosa afaka miasa amin'ny alalanao izy, manome anao an'lay mamona tsy marina, azo miasa amin'ny alalanao. Tadio ry havana, fa ny toe-potsika ny tena zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra, ny toe-potsika ny tena zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra. Na hanananao arany ny vola sy ny harena rehetrarehetra eto tany, nefa tsy hanananao lay tena harena, zany hoe Jesosy Kristy zany, de ianao mahantra indrindra. Satria araky ny teneniko teo, hitaitaina ianao, hiasa aloha ianao, hiasa saina ianao isan'andro hoe ahoana ny hitazomako an'ity, ahoana ny ampitomboko an'ity, raha tsy hanananao lay tena harena zay stable, zay maharitra, zay éternel, tsy maintsy. Fa rehefa manomboka amin'ny fotoana kosa tena mitoetra ao anatinao lay Kristy velona ao anaty, hanananao ny fahononantena, ary afaka omeny matoky amin'ny kely ianao de ataonao mpanapaka amin'ny be. Raha azosika tsara ry havana ny zavatra zay nresahana teo de izao, tadio tsara fa ao amin'Andriamanitra tsy planin'Andriamanitra ny ampahantra anao, tsy planin'Andriamanitra koa ny ilomanosanao ao anaty harena be ka ampienjeranao, tsy planin'Andriamanitra zany. Ny planin'Andriamanitra de tsotra ny hanananao fahononantena amin'ny zavatra rehetrarehetra, ny hanananao fahononantena amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa saingy zao aloha tsy hanananao koa nefa fahononantena io raha tsy lay tena harena aloha mivelona ao anatinao, mameno ny banga ao anatinao, Kristy velona ao anatinao, lay tena harena mameno an'lay banga rehetrarehetra ao anatinao. Manomboka eo miova ny relationnao amin'ny vola, manomboka eo miova ny relationnao amin'ilay mamona tsy marina, manomboka eo miova le izy, satria tsy ny mamona tsy marina no atokisanao, tsy ny vola no atokisanao, fa Jesosy Kristy no atokisanao. Lasa Jesosy Kristy no atokisanao. Ry havana, hanananao ve le toe-po? Satria zao tadio tsara, ny mahantra tsy le tsy manambola anie ny mahantra fa ny mahantra de le tsy manana n'lay tena harena de Jesosy Kristy. Mitovy ihany ny olona mahantra mitrongo vohomana, ny état de cœurany, sy ny olona faran'izay mpanan-karena, satria samy mijaly, samy ory, samy mitaintaina, mitovy ihany. Mety hoe le mpanan-karena mety afaka mividy an'izay zavatra tiany vidiana, fa tsy manana fitsarana izy, tsy manana fiadanana izy. Ry havana, raha tena azontsika zay, tsy ny volany ratsy,
tsy ny harena ny ratsy fa ny toe-pontsika eo anatrihan'ny vola sy ny harena. Zao nefany tsy afaka ho confian'Andriamanitra ny vola sy harena ianao eto tany raha tsy hanananao aloha lay toe-po zay tena mahatoky tanteraka n'lay tena harena de Jesosy Kristy zany. Tsy afaka omeny apetrany eo ampelantananao ny vola sy ny harena eto tany raha tsy mahatoky ianao aloha, raha tsy olona mahatoky ianao, zany hoe manaiky ianao fa tsy anao io, tsy anao io fa izy no mampiasa ny volany amin'ny alalanao. Tadio foana zany, tsy anao fa azy. Raha anao io hainao no mamefy azy fa azy io, ary rehefa tsy izy no mampiasa azy amin'ny alalanao fa ampiasainao amin'ny filanao io de ampitaitainanao io ary tsy aharitra io hipetraka eo aminao. Androany io mety ho azonao fa no mitazona an'io tsy ho vitanao, mitazona ny vola mankarena tsy ho vitanao, tsy maintsy ho fotsy eo ampelantananao rehefa ianao amin'ny ezaky ny herin'ny tenanao. Fa rehefa Jesosy Kristy kosa no mahita ny toe-ponao, iainanao le toe-po efa velona ao anatinao Kristy ary nihetsy tanteraka ianao, efa vombony araka tamin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana lay filanao, lay fitiavambola rehefa voomby miaraka tamin'ny Kristy teo de manomboka eo kosa afaka ao ampiasain'i Jesosy ianao, olona mahatoky de ho ampiasain'i Jesosy ianao satria fantatry Kristy fa izy no important no ny vola. Tsy ho atakalinao na 4 miliara na 4 miliara hitanao ao, tsy ho atakalinao ny asa-pamonjeny zay efa vitan'i Jesosy Kristy ho anao raha tsy tonga amin'izay toe-po zay tsika. Tsy afaka iaina an'ilay tena harena ary tsy afaka iaina ihany koa omen'Andriamanitra n'le vola mankarena, afaka ampiasainy amin'ny alalantsika eto amin'izao tontolo izao. Ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristy lay tena harena. Amen.